Épreuves spéciales voalohany tamin'ity étape voalohany ny zoma ity andrehan-tany Ambohitromby 12 kilometatra sasany. Épreuves spéciales vaovao mbola tsy nanaovana rallye hatramin'izay. Lalana tsara amin'ny ankapobeny mifangaro lalana Mahents sy teknika, saingy ny teknika somary miolakolaka no maro. Nanokatra ny lalana Faniry sy Mahents mitondra Peugeot 208 izy rola ireto ihany koa no nanao ny fotoana tsara indrindra na vita ny 12 kilometatra sasany tao anatin'ny 7 minitra sy 5 sekondra. Nanaraka teo amin'ny laharana faharoa imika sy fafa mitondra Mitsubishi F10 tao anatin'ny 7 minitra sy 13 sekondra. Valo sekondra atao aorianan'ny mika sy fafa Ifredy sy Andro. Épreuve spéciale faharoa ny spécial spectateur 1 km sy 700 tao amin'ny circuit TMF de piste. Mbola Faniry sy Mahents ihany no nanao ny scratch 2 minitra sy 20 sekondra. Nanaraka teo amin'ny lalana faharoa Ifredy sy Andro 2 minitra sy 13 sekondra. Ary lasa laharana fahatelo imika sy fafa 2 minitra sy 13 sekondra. Mbola atao amin'ny circuit TMF ihany sy no nanaovana ny épreuve spéciale fahatelo mitovy tamin'ny épreuve spéciale faharoa ihany. Teto dia niova tanteraka ny filaharana satria dia Ifredy sy Andro mitondra Subaru no nanao ny fotoana tsara indrindra 2 minitra sy 13 sekondra. Ny mika sy fafa no laharana faharoa 2 minitra sy 13 sekondra. Ary Hermanna sy Kolona no laharana fahatelo 2 minitra sy 13 sekondra. Raha tany amin'ny laharana fahasivy ambin'ny folo no nisan'ny Faniry sy Mahents. Toy izao ary ny filarana akapoben'ny vonjimaika tao aorianan'ny dingana voalohany ny zoma 12 jolay. Voalohany Faniry sy Mahents mitondra Peugeot 208 nahazo épreuve spéciale 2. Faharoa 3 sekondra sy 5 ao aorianany imika sy fafa mitondra Mitsubishi F10. Fahatelo Ifredy sy Andro mitondra Subaru 5 sekondra ao aorianany mika sy fafa. Ary fahaefatra i Mathieu sy Herby possible 17 sekondra ao aorianany Ifredy sy Andro. Voalohany amin'ny sokajy deux motrices kosa Iroanina sy Andy mitondra Renault Clio. Ary eo amin'ny SSV indray dia Mitarika Kenisy Océane nanamory Canam Maverick.
Ekipage roa tamin'ny ireo raika amin'ny telopolona ny fiangana no nialandarana no ny antony ara-mekanika dia hitanjana sy Eroanina mitondra Subaru ary Olivier sy ny Anjara mitondra Citroën C2. Ny asabotsy dia épreuve spéciale 5 no tanterahana. Ambohitromby Akadimainty 12 km, Antsahalava Ambodimanga 18 km, épreuve spéciale lava indrindra amin'ity Rallye TMF ity. Samy ataony maraina ireo épreuve spéciale roa ireo ary iverenana ny tolakandro. Faranana amin'ny épreuve spéciale spectateur ao amin'ny circuit TMF ny dingana faharoa ny tolakandro.